walk in Jesus' name. I worship you. I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Alleluia. Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, mbola misaotra anao zay tompo, misaotra anao makasitraka anao adado. Ianao ray Andriamanitra Abrahama, ianao ray Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Davida. Halleluja, ilay mpiajany Israely, ilay Jehovah mahery, ilay Jehovah mahagaga Adonai, Elohim El Shaddai. Mangataka ny fanatrehanao eto dado. Anatrika indray zao fotoana izao Jesosy io. Aoka tsy izany no hita fa ianao ilay tompon'ny teny, ianao ilay tompon'ny révélation, ianao ilay tompon'ny nofy. Halleluja. Ianao ilay tompon'ny fahitana. Halleluja. Makasitraka Jesosy. Apetrao eto ambavako ny teninao. Apetrao eto ambavako izay teny rehetra tianao ambara. Ho an'ny mpiaino tsirairay avy sy ho an'ny tenako. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ny tema antsika androany dia ny andron'i Jehovah. Ny andron'i Jehovah. Ny andro ahatongavan'i Jesosy. Ahoana izay ny andro ahatongavan'i Jesosy izany? Halleluja. Efa tao alohan'ny idirako ny taona vaovao 2022, alohan'ny taona vaovao no nazoako an'ity nofo ity dia ho zaraiko aminao ihany koa. Misy ten'Andriamanitra mbara ao anatin'izany amin'ny Joela toko 7. Joela toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia haminany ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy, ny lahy antrareo hanofy, ary ny zatovonareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho, dia rasy afo ary setroka mitakosina, ny masoandro apodiana ho aizina, ary ny volana ho rà, alohany ahatongavany andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovo no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra. Fa ao atendrombohitra ziona sy any Jerusalema dia hisisa afaka, araka izay efa voalazan'i Jehovah. Ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ao anatin'ilay nofy nofo izay ny azoko zany dia nahita tremblement de la terre zany horohorotany dia le tany mitsilaka le tany dia mirodana le trano, dia manatona anazy zany ilay tany mitresaka, dia vita iny dia ohatrany hoe nahita anazy hoe ny azakazaka zany, ohatrany hoe ilefa n'le horohorotany zany. Dia après nina nahita zavatra fotsy, ohatrany hoe mateo ty zany le zavatra fotsy, fa avy eo iny fotsifotsy izy, tsy haiko hoe inona le fotsy fa zay zany hitako amin'ilay nofy. Dia tsara hoe manantona azy ay izy rehefa avy eo niova bibilava, nanjary bibilava madinidinika le izy, dia nanodidina dia rehefa izy nanodidina dia nalaiko amin'ny anaran'i Jesosy ahoana moa zany tenenako azy hoe niongotako, zany hoe nataoko hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia niala niongongotako le bibilava manantona anazy zany, vonoiko amin'ny tanako. Alleluja. Dia ao anatin'izay koa dia za le mahita an'ireo nofo ireo mahita na mandohalika, mahita amin'izay zany imazy mandohalika. Alleluja.
de raina Jesosy. Zay a nofony men Jesosy ana dia nanontany fanahy masina hoe inona ny tianao ambara de ny andron' Jehovah alohany atongava ny andron' Jehovah. Aleluia, araka ny vakitsika teo. De andro mahatsiravina, andro lehibe mahatsiravina. Amen. Isy ny horohorotany ny devoly tsy faly satria fatany fa kely sisa andro iainana. Le imazina le zavatra fotsy de sany hoe zavatra mahafinaritra. Kanefa misy fandroka ao séduction. Zany hoe mateuty zany, marevaka. De nanantona le izy ao kay le izy zany satanany ao ambadikiny. Aleluia. Aleluia. Ka rehefa avy eo izy nanjary bibilava madinidinika. Aleluia. Fa de raiko Jesosy satria izy le tompony hery sy ny fahefana zay nanome antsika ny hery fahefana. Anitsakitsaka ny mainga sy ny menarana. Le séduction le bibilava, le séduction fanahin'ny séduction, fanahy serpent zay namitaka ny Adama sy Eva. Zay nalavo ny Eva sy Adama de mbola izy koa le séduction amizao andro enantsika zao, le serpent mpamitaka mpandainga, efa lasa dragon izy amizao, mamitaka an'izao tontolo zao. Amin'ny alalan'ny fampianarana tsizy, amin'ny fampianarana sandoka. Mba hatevateva ny olona tonga n'olo ezakazaka amin'ny fahagagana. Tonga n'olo ezakazaka tsy hita tsony azo fijalian Jesosy. Aleluia. Fa ny ambadika an'izany de satana daholo. Amen. Ary amin'izany andron' Jehovah zany, amin'ny andron' Jesosy zany, ary hitantsika zany amin'izao andro enantsika zao fa be de be tokoa ny zavatra mitranga. Ka mahatonga ny kristianina, ny olona miazakazaka amin'ny zavatra azo eo no eo, hita eo no eo fa tsy tetondra le azo fijalian Jesosy. Amen. Tsy tetondra le mavesatra, tsy mahazaka le teny fampianarana tsisy kilema. Tsarovy rahavavy anadahana tompo, fa nidirana amin'ny lanitra de prix à payer. Nidirana amin'ny lanitra de mila fandavatena, mila fandavatena. Ary mila mitondra ny azo fijaliana. Jesosy mitondra ny azo fijaliantsika. Jesosy nanaiky nombona, nanaiky no fantsina, nanaiky no kapona, fa iza zasenao nefa tsy manaiky an'izay. Aleluia. Jesosy tsy mba nanana trano liksa zany. Jesosy nandeha nitety eny rehetra reny, nitety tendrombohitra, nitory teny nefa Andriamanitra. Nandeha tongotra. Aleluia. Nitory ny filazantsara, nitory iny Jesosy de hoe mibebay nareo fa efa kaiky ny fanjakany lanitra. Zany koa no toriana amintsika amin'izao fotoana zao. Toriana eto sy eroa, mibeba fa ho avy Jesosy, mibeba fa ho avy Jesosy, mibeba fa kaiky ny fanjakany lanitra. Amen. Ary zany andro zany araka ny tenin'Andriamanitra, andro mahory. Hitantsika arakaraka iavian'ny taona misy taona, arakaraka ny atongavan'ny taona vaovao no miamafy ny zavatra mitranga sy misy. Tsisy hoe fiadanana tsondra ty amin'ny tany ty. Ny fiadanana dia amin'ny Jesosy rery ihany. Aleluia. Ka raha mbola hitady arena za sy laza be amin'ity tany ty, de ho levina zany rehetra zany. Voninahitra mora ho levina, potika. Aleluia. Fa ny voninahitra maritra mandrakizay de ny ao an-danitra ao, miaraka amin'ny Jesosy. Ka ao anatin'izany misy ny horohorotany entsika eto sy eroa, misy ny mosary, misy ny aretina. Zany manambara ny alohany andro ny iavian'i Jesosy. Araka ny ambarana eto, ary mbola teneny ato aza hoe ny masoandro apodina ho aizina ary ny volana ho ra alohany atongavany andron'i Jehovah. Haleluia. Fa hoy izy eto hoe ary nazovo ny antso ny anaran'i Jesosy, de ho afa mandositra izy. Nefa miantso azy tsika. Fa toy izany eto hoe miantso azy tsika mitady azy tokoa. De afaka mandositra tsika ny loza zay ho avy. Aiza moa ny andosira tsika de ho aiza. Raha zato ao anatin'ny nofy de ny azakazaka sake andositra hitady olona. Fa rehefa avy eo hitako le mimazy mandohalika. Dikan'izay tsy afaka hiazakazaka andeha amirakoto amin'ny rabena hiantso izaniza rehefa misy ny problème na misy izay zavatra zay mitranga zay. Fa any amin'ny Jesosy no miazakazaka. Any amin'ny Jesosy no mandohalika. Aleluia. Izy no sekouritsika, izy no mamonjy atsika. Antsoy ao izy de ho valiko ianao. Aleluia. Araka ny teneniny eto hoe fa ao tendrombohitra ziona sy any Jerusalema de isy sisa afaka. Ireo sisa afaka reo no iantso ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ireo sisa afaka reo no iantso ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Ka reo no afaka andositra. Amen.
dia mbola toy izany eto hoe araka izay efa voalazan'i Jehovah ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Aleloia. Reo sisa afaka reo ao atendrombohitra ziona ao atendrombohitra mivavaka andro manalina ao Jerosalema reo sisa afaka izay miandry an' Jesosy andro manalina, izay mivavaka tsy matory. Aleloia. Reo no afa mandositra anloza izay ho avy. Aiza moa nefa atsika mandositra raha tonga zany horohorotany zany afaka andeha ho aiza? Any amin'i Jesosy mandohalika ianao ka na hiala amin'ny tany tiany ianao dia efa nandohalika ianao teo anatreny, efa nandeha mahitsy ianao. Zay ny andehanana foana mahitsy satria tsy fantatsika na ny ora na ny fotoana na hiala aloha amin'ity tany ity na hatratra an'izay fiverenan'i Jesosy zay. Ka miomana mandrakariva atsika ka na tonga na inona mitranga, indrindra hoe tonga ny asan'ny devoly amin'izao, miriorotaka ny liona mierina mitady izay rapany satria fantany kely sisany androny. Aleloia. Ary miseho vata miseho fizika mihitsy izy amin'izao. Fa mila mitsangana ny zanak'Andriamanitra, mila mitsangana ny kristianina manao délivrance, manapatapaka ny asan'ny maizina rehetra satria nomeny Jesosy atsika ny fahefana sy ny hery. Aleloia. Hoy izy hoe amin'ny andro farany andatsahako amin'ny fanahiko ny nofoko, andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Aleloia. Ka io fanahin'i Jehovah io raha omeny asa ianao, tsy omeny fotsiny io fa omena ho ampiasaina, omena hanambarahanao ao ny hafa. Inona ny fanomezana nomeny Jesosy ianao, ny fanahy nomeny Jesosy ianao, ny fanomezam-pahasoavana nomeny Jesosy ianao, ampiasao zay. Haleloia. Fa tsy mitazomina ho ahy rery na ho anao rery, fa atao ampiasaitsika satria nomeny hery sy fahefana zao sy ianao anapaka, andrava, androdana ny asan'ny fahavalo rehetra. Ka na dia tonga aza izay fanahy ratsy, ny asan'ny devoly, ny devoly manafika atsika, ny esprit de séduction izay hitako dia bibilava ilay mpamitaka, ilay serpent-mpamitaka. Fa rehefa atsika ao anatintsika ilay esy ny fahefana dia ny herin'i Jesosy no hiasa andravaravany zany. Haleloia. Ny herin'i Jesosy eo aminao no andravarava sy anapotika an'izany, ka tsy afaka anantonanao izy satria ny secournao tsy aiza, tsy any amin'ny olona, tsy any amin'ny pastera, fa any amin'ny Jesosy. Haleloia. Amaranako azy ny andron'i Jesosy, ny andro alohan'ny hatongavan'i Jesosy dia andro mahory, andro lehibe mahatsiravina hozy izy, fa kosa tsy mampitahotra atsika zany. Fa ny azontsika atao anatin'izany dia ny manantona an'i Jesosy, ny miantoraka any amin'i Jesosy satria izy no lalana, izy no fahamarinana. Amen. Izy no fiainana. Ny dirantsika amin'ny lanitra. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ho azy hatrany taloha indrindra ho mandrakizay. Misaotra dada malala amin'ny teninao, misaotra Tompo ny amin'ny fanatrenao ihany koa. Aleloia. Amen.